ny fahombiazana sy ny fahaiza-mitantana no nampiavaka n'Andriamatoa marika ravalomanana fony izy filoha teto Madagasikara ny taona 2021 hatramin'ny taona 2025. Amin-kafaliana no ampatsahivana ireo ezaka lehibe vitany nandritra ny fotoana nitondrany ny fireneny. Tsy maintsy ampahafantarina ny taranaka ankehitriny ihany koa izany satria nanamarika ny tantarany Madagasikara. Famerimbery ny filoha-trano tamin'izany ny hoe ny tonga miaraka no fanombohana ary ny miasa miaraka no fahombiazana. Na eny ampivondrona ny Malagasy hiady amin'ny fantrana sy hiara-mikatsaka ny fivoarana izy. Ny tsinjo hatrany izay anatsara ny fiainan'ny mponina fa tsy nandeha ny andro tamin'ny rendrarendra sy seho ivelany. Na inandresy lahatra i marika ravalomanana raha ny fampiraharaha tamin'ireo mpamatsy vola sy mpiary mombonanto ka isan-tsokajina satria fantantsara izay tena laharam-pamehana ho an'ny firenena sy ny Malagasy. Olo-marina sy tia vavaka izy, fatra-panaja zany lalam-panorenana ary tsy nitsahatra ny ato tamin'ny kolikoly mba hanjakany ny fahamarinana teto. Afaka naneho hevitra ny rehetra tamin'izany andro izany fa ny tombotsoa ambonin'ny firenena no napetrany ho loha laharana hatrany. Tena nampiaiky ny Malagasy sy ny vahiny raha ny ahitarika ny ananany. Tsy andrarak'ilombiandoha i marika ravalomanana fa hifanome tanana amin'ny Malagasy iray manontolo hamerina indray ny asiny maha-olona. Mino misy fetra ny fahoriana sahy hiady ho any taranaka mizoro saotara loatra.